fa mbola mikasika eo amin'izay resaka fampandrosoana sy ny ara-toekarena izay hatrany dia Hotanterahina ny 12 hatramin'ny 15 ny volana Martsa ho avy izao ny hetsika Asia izao izay karakarain'ny Agence Première Ligne. Ankoatr'ireo tapakila vidiana dia misy ihany koa ireo fanasana maimaimpoana, miisa sy iraisam-pirenena haparitaka mba hahafahan'ny besinimaro mitsidika ity hetsika iraisam-pirenena ity. Ny hetsika Asia indroy Madagasikara no anokatra ireo hetsika ara-toekarena lehibe karakarain'ny Agence Première Ligne amin'ity taona ity. Lohahevitra lehibe miisa 12 no hita eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato ny 12 hatramin'ny 15 Martsa ho avy izao mandritra izany hetsika miavaka izay andraisan'ny firenena maro anjara izany. Amin'ity Asia indroy Madagasikara ity dia momba ny PPP, partenariat public privé. Dia ohatr'izao zany zavatra maromaro mety ho hitanareo amin'ny fotoana io. Farany fahafantatao momba le firenena asiatique, ao ny Chine, ao ny Thaïlande. D'ailleurs en Thaïlande nanao les cocktails d'inauguration amin'ity taona ity. Ao koa ny Vietnam, ao koa betsaka zany tonga ao. Fa zay koa efa mbola tsy tonga tamin'io événement io atzay tonga amin'ity taona ity ny Japon. Dia dikan'izany efa arkan'ilay lazaiko tao me tsara mihitsy le serasera zay misy entre ny firenena asiatika sy Madagasikara. Anisan'ireo orinasa izay nahitana fivoarana sy fahombiazana ny SA izay anisan'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Agence Première Ligne ka nisy ny fanaovan-tsinoana Hotanterahina androany teny amin'ny Louvre Antaninarenina. Miara-miasa miaraka amin'ny Première Ligne dia araka ny lazaiko teo tsy voalohany izao fa faharoa izy amin'ity taona ity ny antony dia ny fitiavana an'izay le hoe défi zay ho anay manokana, zany hoe ny fisandratana ao anatin'ny sehatr'asa izay ataonay dia midika fahombiazana foana anay. Dia mahita izay fa ny haben'ny foire, ny envergure ny foire Première Ligne dia mety tsara aminay ary tianay hoasandratra ao anatin'izay foire izay produit mamy. Mariana fa miisa 5 sy iraisam ireo fanasana maimaimpoana izay afaka raisina amin'ny toerana maro toy ny ety amin'ny matv Ankoatr'ireo izay hainao manjery mpiara-miombona antoka amin'ny Agence Première Ligne.